Salama daholo e. Alohan'ny resahako aloha dia miala tsiny amin'le namana nifanaotony tamiko maly fa tena taraiky tsy tratrako le tany amin'ny Trocadéro. Io moa zany nisy namana tokony niona ny zavatra fa tokony niona fa dia hariva vao tafiditra amin'ny Paris dia tany amin'ny René Lague vao nanaintsika moa efa tsy tratrako intsony isany fa miala tsiny. Dia zay zany iny. Ararotika eto nahitako ny manifestation zay natao omaly. Tena nampaiky ny fitiavan-tanindrazana an'ilay diaspora tsy mena tsia izay tsy nandeha, tsy mena tsia izay tsy afaka noho ny antony maro. Fa tena niaritra le malagasy noho ny fitiavana ny mpiray-tanindrazana. Niaritra ny orana, ary orana tena orana, rivotra tena rivotra. Tsy haiko misy vidéo mandehandeha any afaka anareo jerena. Dia isaorana ny mpikarakara, isaorana izay rehetrarehetra tonga tamin'ireny manifestation ireny. Androany hiteny aminareo izay mbola tsy tonga saina. Fa tsy vitan'ny hoe jadona na hoe tsy rariny sy ny rariny sy ny tsy rariny tsy izay intsony ny zava-misy. Fa le fihetsika ataon'ny Rajoelina mihitsy, izay ry sarabomba, sy reto le vavana karazana akoho reto ao andapa. Tena hita mihitsy hoe midéclaré guerre mihitsy ry zareo. Etsy an-tany koa zany Rajoelina amin'ny teny ny dala rehefa milaza hoe tsy mila korontana ny firenena, tsy mila korontanina izay. Fa dia izao mitahotra aloha dia confirmeko aminareo mihitsy fa efa aty amin'ny tendan-keliny aty mitahotra ry zareo. Satria fantany tsara fa manana mpanohatra, manana olona mpanohatra, ary misy miexiste ny tête brûlée ao amin'ny mpanohatra avy aty amin'ny vahoaka. Ny andry zareo milisy ny ananana. Milisy zany tsisy dikan'izany. Fa tsy mila kivontsika amin'ny zava-misy. Amindrina hoe amin'ny toetra na amin'ny fomba nyreto le mpanao politika reto. Tsy mila matahotra mihitsy amin'ny intimidation isan-karazany. Ny intimidation misy naharitra aty ivelany ary. Fa zany hoe tsy tenenina anareo fotsiny. Fa misy zany na aty ary. Fa tena tsy milamin-tsaina ry zareo ao. Fampisehoana ivelany fotsiny ireny hitanareo ireny hoe vonololo fotsiny rehetrarehetra. Hoe tonga ny zandary etc. Ny situation amin'izao fotoan'izao misy ny fitenenantsika le atao hoe tsy haiko ireny no abolana na citation hoe tontolo tsy mivokona amin'izao mahatozatra. Tsy dia any loatra ny problème, tsy dia any loatra izy fa zay ny ataoko hoe raha dans une semaine ny investiture tsika. Dia misy fomba fitentsika le génération tsika amin'izao fotoan'izao le fitentsika taloha hoe zay tsy mirisika hoanina. Zay nitondrakan'ireo amin'le investiture ny tena hoe tsy ho ekentsika mihitsy ho investiture io. Fa mila sakanana io. Soit voie diplomatique, soit sur terrain. Be atao izy roa. Ny havanana amin'ny communication raisiny adidy. Tsy misy resaka fitarainana intsony. Ny sur terrain dia izao resahako anareo izao. Zay ny teneko hoe teneko amin'ny vidéo manaraka izy dia androany. 16 décembre hatramin'izao aloha ny date d'interven'ny investiture. Izany hoe le fandraisan'ny Rajoelina amin'ny fahefana dia fanaovana fiananana. Io koa moa zany mampalahelo fa tsy haiko koa i Ranjeva koa, Marcel Ranjeva tsy haiko hoe nivadik'ondana sa lasa retour d'âge fa tena ianao ve nama olona chancelière eto ao amin'ny tanàna dia ianao no nandeha hametraka ny sambadin'ny Rajoelina. Fa efa tena tsisy dika mihitsy le firenena en fait ny tena marina. Le malagasy mihitsy anatin'ilay toe-tsaina mihitsy nefa voa. Tsy misy fiovana zany hatreto aloha. Fa dia mahamasina ny fandehan'ny investiture. Io koa moa zany mbola miandry koa ry zareo zay tena hoe tapaky ny dadarabe fa izy zareo tsy maintsy mijery dadarabe foana aloha. Fa ny resakitsika eto zany dia action resaka eto. Samy nahitsika zany ireny abetsahan'ny vahoaka nanaraka ny le natsiony ny candidat reny. Isaky ny faritra, isaky ny fokotany, isaky ny quartier izay fomba filazantsika azy eo. Ny avy any Ampitatavika, ny avy any Itosy, ny avy any Ambohimanarina, ny avy any Analamahitsy betsaka. Tena betsaka ny olona. Hitantsika ny boaka tena ny fifidianana iny.
rehefa tapa-kevitra ilay vahoaka zao dia zay. Tsy tonga ny fidiny vahoaka. Vidany tokotany mpifidanana. Ka ataoko ny antso ary, ataoko ny antsanko ny antso zao ataoko. Mivoa daholo ary dia tsika ireny. Fa tsika indray nanao amin'ny barazy. Zay ny tokony ho izy zany zao. Hoeto daholo ny barazy simple, hoetina daholo ny fako aparitaka daholo eraky ny arabe ny zay hita rehetra, zay tsy ilainao any an-trano hoeto, da alefaso amin'ny arabe ao. Zay ny atao hoe barazy. Ponina tanirivo ndresako eto. Am'le 16. Zao voilà hoe, ny barazy au choix. Ny voalohany, misafiditsika. Na io sakanantsika ny entrée rehetrarehetra, mahazo ny mamasina. Mba tsy hidiran'ireo jolary ao hiditra ao. Dia aleo hitan'ny vahiny eo. Hitan'izay vahiny saina. Na avela izy hiditra dia bloquena. Tsy ho tafavoaka ao. Ho azavaiko le izy. Satria raha zany na notaninareo dia ny ala izy faharoa ny avelako izy hiditra dia bloquena tsy ho tafavoaka amin'ny mamasinao. Ka nareo zandary kely reo ary reo tsy zay misafidy izy na izy hiaro an'ireo anatin'ireo na izy hifanatrika amintsika aty ivelany. Zao zany ny fandehantsika roan'io zao no tokony fandehany raha ohatra manatanteraka gasetsika hoe ary ny tenenako zay par expérience fa tsy hoe resaka nofinofina revirevy ny fanenany zany. Avela izy hiditra. Rehefa fantatra hoe tafiditra daholo zay atsika vao tonga daholo amin'izay. Len lahatra be dia be nanaraka ny C10 sa C11 moa zany ny filazan'ilay vondron'ny kandida reny. Reny olona rehetrarehetra tsika nandritra ny 2 volana reny. Miaraka tonga mivoa daholo amin'izay ary. Raha tonga daholo reny avy any amin'ny faritra, avy any amin'ny fokotany sy ny rehetrarehetra, tsy misy ninninina azony gendarmerie atao fa avy hatrany dia lacrymogène. Fa ny nandefa lacrymogène ao Mahamasina kosa hoe ry havana eo anatrehany vahiny. Mila mieritreritra kely. Zay. Inona ny amalitsika ny lacrymogène io? Inona ny amalitsika an'io? Io afomanga io, feu d'artifice io. Io feu d'artifice io efa miproposeko tamin'ireo kandida reo fa nisy tsy nanaiky. Ny ampiasaina raha feu d'artifice dia fusée tsy mortier. Ny lacrymogène rehefa tsipy maximum 80 mètres 60 mètres. Fa i feu d'artifice io à 100 mètres 200 mètres io mandeha ary tsy alefa any ambony akory fa alefa manitsy ny cible. Dia raha kofanao reo ary tsy atohatra mihitsy, afaka milansy anao ny feu d'artifice afaka milansy io alefa amin'ny tribune. Afaka fafy io any amin'ny gendarme zay manakatsaka anao. Afaka alefa any amin'ny fiara. Nampiasa an'izay zay teto Paris nampiasa an'izany zay. Tamin'ny gilet jaune. Fa nandositra io gendarmerie io, nandositra io CRS io. Tsy nahazaka. Ka tonga dia fotiniko le izy. Tapao ny hevitritsika ho andro amin'ny andro hoe hatramin'izay ny andro hoe aiza le action? Eo ary. Action avy amin'ny vahoaka io resahako io. Dia alefaso ny telefônina rabo hoe zao ny hevitry Marco. Alefaso. Le itoro ito tsy manera toro mizaka tsika. Manana 5 andro sika, manana 5 andro. Raha tapa-kevitra. Samy mitady feu d'artifice misy mivarotra ny sinoa. Na ho sakanana raha sinoa reo. Na ho ampitahorina reo mena fampitandremana tandremo mivarotra. Efa haitsika ny kolikoly, tsika spécialiste amin'ny kolikoly, manaova kolikoly fa mandray volo raha sinoa reo. Ary ny sinoa tsy telafa zao, na volo io zareo koa fa sofirena amin'ilay fanjakana satria be dia be zany samborina tany Marikoro. Dia resaka volamena. Io resaka Marikoro moa tsy efa nresahako teto fa tsy nisy mivaky loha. Fa nisy tsy mifanarina amin'izay tao dia nirofony raha daholo ny sinoa tao. Fa ny volamena tao tompoko betsaka tena betsaka. Dia tsy faly ny sinoa amin'izao fotoan'izao any amin'ny sinoa mividy feu d'artifice fa mamery ireo sinoa ireo. Anatin'ny 5 andro anao raha tsy mahita tena tsy mivaky loanao zany en fait. Aza miditra aminay sao dia misy fisavana, sao dia zao. Tsy mila manatona akory amin'ny feu d'artifice, tsy mila manatona ireo gendarmerie reo akory.
fa na ansena 100 metra io de mandeha manitsy manapotika io mandrehatra. Raha tonga manatiny izy de atsipazony ndray le fantsina koreny reny le kitana injaly tonga de mitsatoka reny le ferasisy reny fanaovana sodena. Misy tratrany moa tena berika le nasiony amin'ny tanana iny. Vita atsika zay la aty Madagasikara mason'izao tontolo zao ao anatin'ny investiture nisy ny korotana tonga de mirodana fasadiny rajoelona. Ny gendarme mihinana mofo maina reny tsy mahataty reo, tsy zakany zany. Ny vahiny nasaina manana ny heviny izy rehefa avy eo. Iny ty zavatra mitrangy ty. Zay ataon'ny gendarme na miaro ny olona ao anatin'ny Mahamasina na ifanatrika amin'ny vahoaka ty ivelany. Fa tsisy mivoaka ao de aleo hitany tsika tsy misy mamono akory ny dikan'izany. Fa ampisehoana fotsiny tsy manaiky le vahoaka. Tsy izy io bandy io. Vita atsika zay vaky tantely io. Aroa barazy isaky ny lalina am'izay ny arivan'io ihany. Eo tsika afaka miteny hoe nitoy ny tolona. Afaka miteny tsika farana atsika ny tolona. A partiran'io tsy ho voasakana tsony io vahoaka io. Ary irotsaka am'izay ny tafika ireo le tsy nomena rariny zay mbola mipirina mandraky ty zao aloha mbola mipirina. Ivoaka reo. Zay aty amin'ny diaspora 12 heures de vol io de vita. Ary tsy voatery hoe hidiny hivata. Ka zao na sika hiatrika na avela am'izao avela anjakany devoly de samy mizaka. Zay. Za tsy mandà mihitsy hoe manana ny forsa asehony. Fa zao ireo boikel reo olona tsy manatsiny reny. Fa reto le bandy amin'ny 4x4 reto. Ry tahina sy zaka be sy ny namandreo, reo mila atony reo. Bloquena ny sortie amin'ny Mahamasina. Zay ho sortie rehetra afaka zarainy zany, afaka zarain'ireo le olona nanaraka ny candidat reo. Nareo avy any amin'ny ohatra fotsiny nataoko. Nareo avy any amin'ny ampita-tafika miaraka amin'ny Vanitosy mibloquer ny Mahamasina fasy. Nareo avy any Ambohimanana sy ny namany mibloquer amin'ny Zeriboro. Tsisy mivoaka ao de lanceo io feu d'artifice alefa asao Mahamasina. Aloha tora-jofo ao. Zay ny fanaovana azy raha ohatra action de davina. Raha misy ny fisamborana tonga de angaretiny. Fa tsy jerena fotsiny ohatra ny fijerena ohatra ny isan'andro reny. Tonga de tsy manaiky. Misy misoccuper an'le fiara fotsiny. Mety io. Aty amintsika amin'ny force mipara rehetra am'izao fotoana zao ary manana olana. Fa ninona firesaky ny rehetrarehetra de tsy mila ny rajoelina le consort, tsy mila. Tadidiko tsara reny hoe azalambo reny ba oui, on rebelote. Ka ny afatry farany de zao avereny enoy ty vidéo ty de partagez le maximum. Asoy am'izay ary hoe aiza ny herin'ireny vahoaka be dehibe nanao diabe nandritry ny 2 volany reny. Asoy ary. Fa sao de parady fotsiny koa le vahoaka. De amin'ny 16 fitangosana valiny, fitangosana vokatra. Fa zay tsinareo. Fa raha ohatra tsika tsy misy atokony. De iny efa nilazaiko iny lasa prison tafilanitra io Madagasikara io. Zay. De samy mizaka. Lasa destination l'enfer Madagasikara. Zay fa de tsy hoe mipetrapetrany zay akory fa travailler an'io. Fa tsisy anaiky ny investisseur anaiky hoe rajoelina ny eo de anaovana investisseur matanjaka be de ipara rehetra ny rehetrarehetra. Non. Zay raha fa salut daholo.